Faniraba tsika rehetra ry havana tratry ity krismasy ny taona 2024 ity ary dia mindrana ny tenin'ny anjely raha aba ilaina soafina ny tompo momba anao andeha anokatra ny fiarabana amin'ny fanjava-maneny reto mpiteny zava-maneny reto ry afaka malala. Ampitoboana mandrakariva ry afaka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy lahy teraka ho anao. Ny lioka ry avako malala no ndeha iderahantsika ny tompo ny filazan-tsaramasina araka ny lioka toko voalohany. Lioka toko voalohany ny 9:20 ka hatramin'ny 10:10. Manao zany tononkira-panazy andriavana iderahantsika ny tompo. Lioka toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 10:10. Ampitoerin'ny tompo ao aminao ny fiadanana aoka hitsangantsika ry avako malala hanome voninahitra ny tompontsika. Isaorana ny tompo Andriamanitra ny Israely fa nitsinjo ny olony izy ka nanao fanavotana ho azy ary nanangana tamin'ny mpamonjena ho antsika amin'ny taranaka Davida mpanorona izy arak'izay nampilazay mpaminany masina hatramin'ny fahakolana dia famonjenantsika amin'ny fahavaritsika
sy amin'ny tanan'izay rehetra makala atsika manefa famindram-po amin'ny razantsika izy sady mahatsiaro ny fanekeny masina dia ny fianiana izay nianiana tamin'ny Abrahama razantsika anao izay azontsika nompo azy tsy amin'ny tahotra satria afaka mifahavalontsika isika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Amen. Andriamanitra ray zanaka fanamasinao misotranao zahay fa krismasy ny andro mahagaga sy famindram-pony fitantananao ny fiainanay ary endezany fahasoavanao fa namakivaky ity taona ity tao anatin'ny zavatsarotra niseho tamin'ny endrika maro samihafa zay teo anivon'ny fiainam-pirenena teo anivon'ny fiainan-davanandro zao tontolo zao eny teo amin'isy tokantrano sy fitsapianakaviana azy madiva marina nytony zay ary mbietro traminao amin'ity krismasy ity misaotra tompo manome voninahitra anao tompo mankalaza anao tompo ary fantatray fa toy izao zahay ny any Jesosy Kristy zanakao nanaiky ho tonga nofo hamonjy anay koa mety izy reto voanay tompo ankehitriny raha isy ny fanomezany voninahitra tolotra ianao fa vokatry ny fonay zany tonikira-panahy zany manome voninahitra ny fitiavanao sy ny fahasoavanao ary aza velandafy foana aminay ity toerana ity aza velandafy foana aminay ity fotoana ity aza velandalo foana aminay izao ora izao voaka manginao anay hanavao zanao ny fanorateranay no Jesosy Kristy zanakao mety izy ampahiry anay ary na iza Jesosy ensonananao am'izao krismasy zao hatreo zany ho voninahitra ranao ray zanaka fanamasina. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana riavaka riavak'Andriamanitra velona Andriamanitra ary velona ka miteny amintsika fiangonana sy tsika pino hoy ny sitrapon'Andriamanitra dia nobavy Jesosy ka nampianatra hoe sambatra ny mailam-panahy fa aza ny fanjakan'ny lanitra sambatra ny olo fahaizona amin'ny fahaliana
sambatra ny malefana fa izy no anovany tany, sambatra ny nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no mifokisana, sambatra ny miata fa izy miatrana, sambatra ny madio akoho fa izy no ahitan'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra, sambatra izay enjena no ny fahamarinana fa azy no fanjakany lanitra, sambatra ny mahitsy lalana sambatra izay mitandrina teny fahavoleny ka mitady azy amin'ny folo rehetra. Amen. Jesosy nanambarana sitrapo tamintsika fiangonana, nambarana tamintsika ny fanalahidy fahasambarana, nambarana tamintsika fa azontsika atao ny sambatra ary azontsika atao tsara miaina ny fahasambarana. Tsy sambatra antsika ry havako noho ny fahotana. Ny fahotana no manakana antsika tsy ho sambatra ao amin'ny tompo. Mandeha antsika amin'izao krismasy zao angataka ny famelan-keloka amin'ny tompo. Ny salama faraika amin'ny dimapolo ary havako ndeha raha antsika rehetra mamaky ho fifonantsika mba ahatonga antsika ho sambatra ao amin'ny tompo amin'izao krismasy izao. Dia angata-pamelana amin'ny tompo isika amin'izay tsy nentina ataontsika amin'izay rehetra tsy fahatanterahantsika. Ny salama faraika amin'ny dimapolo no ndeha mbonantsika rehetra vakina ho vavaka fifonana ny andimy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ny andimy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo no vakitsika farantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny andimy faharoambin'ny folo sady farantsika amin'ny anenina izany vavaka fifonana izany. Hiaritsana ny jery avako malala aoka hivavaka isika fiangonana mamindra fomba Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao, vonohy ny fahasoa, sasao madio mba ho afakely, adiovy mba ho afatao-tany, fahatsaroko ny fahasoa, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotana. Taminao dia taminao ihany nanontany, ary izay ratsy hoe masonao no efa natao, mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy anatsiny ianao raha mitsara. Iny tamin'ny erika ny terahanay, ary tamin'ny fahotana ny tolotolonay ndraiky. Iny fahamarinanao ampo ny sitrakao, ary fahendrenao amin'ny afo no ampahafantarinao ahy. Io Kristy ao afa-pahotana tena sasao teo fotsy mankajakatsaka, ampandrenesy hifaliana sy faharavoravoanao, hifaliany ny taona izay vo avakavakinao, afeny ny tavanao ny fahotana, ary vonohy ny heliko rehetra amin'ny vomadio Andriamanitra ary avaozy olona marina ny fanahiko ataonay. Aza manary any anatrehanao, ary aiza manaisitra ny fanahinao masina, amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao ary ho any fananao sotoao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
famindram-pon'ny tompo sy ny fahasoavany fa mamelaneko antsika izy ary mamindra foantsika izy koa ray Jesosy famelan-kely katolo tompo anao zao izao krismasy izy zao hoy ny tena mitray ny tompo anika mpaminany ary hitsara niady ny firenena maro izy ka ampiaiky ny firenena mahery hatrany amin'ny lavitra tiarifo ny saba no fangady ireny ary nylefiny ho fanaitezam-boroboka ny firenena tsy anainga sabatra hifamelona hianatra aditsona fa samy mipetraka eny ambany voalobo sy ny aviaviny any ary tsy hisy anaitaitra azy misoa fa ny vahavan'i Jehovah tompony maro no efanoteny fa ny firenena rehetra samy andeha amin'ny anaran'ny Andriaman'ny avy fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamantsika manrak'izay toy koa voavela elokareo ny amin'ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anareo fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy very haleloia misaora ny anarany masina sambatra ny olona izay voavelana sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah ela ary tsy misy fitakana fanany amen. Sika miombona amin'ny fanekevona apôstôlika izay Jesosy vavolombelona fa miombona amin'ny fiangonana kristianina maneran-tany isika ary Jesosy vavolombelona amin'ny finoanan'Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Mino an'Andriamanitra ary mino Jesosy Kristy izay torotoroana tamin'ny fanamasina nateraka manevelitsiny hitsara nanapaka pontinara nomboana tamin'ny azo fijaliana matika nalelo nihidana ny afiainasiny nitsarana tamin'ny maro tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any anaratra nipetraka fanan'Andriamanitra Kristo aviany afeny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanamasina fiangonana masina manerana zao tontolo zao fiangonana ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsarana tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Amen. Okay, petraka ny fiangonana. Raha komanana tsy dia mazava tsika loatra ny fandaminana hoe krismasy tsika manao batisy sy fanoloran-jaza mazava tsy dia matao fiangonana mba hoe ahafahana mandamina fotoana mahatonga atsika nanao zany tena fotoana manokana ny krismasy saingy no ny anena zay enantsika nandritra ny volana maromaro dia zaratsika malala misy fotoana ionana misy fotoana ahafahana manao ny fandaminana dia nalamina hoe ary io mba amin'ity fotoana ty mba hamparitaka koa ny fotoana fanoloran-jaza hoe mba tsy tena mitangorona be amin'ny fotoana anankiray fisoampitsinjovana zany zany na krismasy ary nianitra raha dia maika fifaliana ao antsika ny mandraindray aman-dreny zay manolotra ny zana koa ny zaza atolotra an'io a dia zafikely roapsantony
zaza Robson Anaye Kalina Mikanto vavy kely ity zanaky Andriamantoa Robson Mahery sy Ramatoa Ramasomanana Liantso ny ira fa 3,700 nataontsika revako malala 3,700 dia zaza i Jesosy nay andiny voalohany any ataontsika dia androso ty androna ny ray aman-dreny ary otrotroiny diakonina kosa ny zaza riavako. Suratra masy fa ianao nampivoaka avy tao an-kibo na kinina taminao hatrany am-boka ao ary hatrany an-kibo dreniko dia Andriamanitra ianao ary efa tapy ny andro fitiovana ankilalany Mosesy dia antondra zakatany Jerosalema izy mba atolotra nytondro ko atolotra ho an'i Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia vao atolotra ho an'i Jehovah izy hivavaka isika tompo misaotranao zay ho ny amin'ity olo-kelinao ity misaotranao ny amin'ny nanomezanao zanaka ireto mpanomponao reto dia mivavaka izay tompo ho tahinao ity zaza ity hitombosaina sy fahendreny mba hafasoavanao ary ho amasinonao dia nao Andriamanitra ny ampahery reto ray aman-dreny reto hitehirizany nitokantrano ny fahasoavanao ary ahatondra ireto zaza reto ao anao anisy amin'ny sakramenta ny batisa dia nao Andriamanitra ny tahiry zay rehetra fantatrao fa mahazo sy ampitombo ny fitaim-pahasoavana ao anatin'ity zaza ity ianao dia tahio ny fiangonanao amin'ny fanolokorona ny taranaka zay menao azy ho fiangonana velona masina favolombelonao eo anivon'ny firenena misaotra Jesosy amen. Miarahaka amin'ny vady zahay ny tompo zanaka ary dia ny tompo ampahery anareo amin'ny fanolokorona ny zanaka ary tompo saina sy fenona mba ny fahendren'ny tompony ity zaza ity ho tanterahy tompo amin'izao zaza izao ny tsona fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavana Andriamanitra ray ny firaisana ny fanahy masina ny ho amin'ity zaza ity soavana reko amen. Mandeha andriana fifareo fikeriavana ny mandray ny ray aman-dreny izay mitondra ny zanany raha teo amin'ny alalany sakramentany batisa ny zaza atao batisany io dia ireto avy riavako Rasendra Asina Jarel Mathieu sy Rasendra Asina Asnina Vania zanak'Andriamantoa Rasendra Asina Vonjinirina Jimy sy Rambinso Lovatina monina ao amin'ny zanaparitra gosena reo avatsika ireo riavako ny zaza Rakotoaso ny aina velo Ana zanak'Andriamantoa Rakotoaso Rado sy Ramatoa be arvelo Antra monina ao amin'ny zanaparitra Gibeona reo avatsika reo ny zaza Ratovo Robinioni Kanto Iris zanak'Andriamantoa Ratovo Hermanda Maefa sy Ramatoa Andrenasolo Onja Lorony monina ao amin'ny zanaparitra Kana reo avatsika ireo riavana aroso ty androny izy ireo ary ezaka sombarimba manisy elanelana ihany ho fitandremana ny fahasalamana riavana ny ira fa varabaposorozato teny voalohany ihany ataontsika dia androso ty androna ny ray aman-dreny sady mpiantoka ny zaza raha teo riavako malala.
ny batisa dia tsy afafaneona amin'ny fomba hita maso ny fandraisana amin'ny famonjena tao Jesosy tony azy fijaliana ho atsika fiangonana ary fandraisana ny satana mahazanak'Andriamanitra raha teo kaokariny tsika liavako so tena Andriamanitra irena ny sakramenta ny batisa izao ho Jesosy ny fanomenahy ny fahefanana sy tentana ko mandihana ianareo teo fipianatra ny terina rehetra manao batisa azy io aminarany raisy zanak'any fanamasina sady nampianatra sy hitana zay manodiko anareo ary izao mombana mandrakariva ambarapatolany fahataperana izao ny tontolo izao fa ianao rehetra zanak'Andriamanitra amin'ny finamipity Jesosy fa na iza le iza ianareo no batisa ho any Kristy le mitafy any Kristy tsy misy tsonina Jesosy na Kristy na andrevina tsy andrevina nanavamy fa ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy no zany ary ray aman-dreny sy mpiantoka ny zaza misy fanekena atao ireo naten'Andriamanitra moa manoty rehetra zaza rehetra hoan'Andriamanitra retsika va ianareo tompo mangataka amin'ilay tompo kanonina ny fanekena naten'Andriamanitra tsy misy manatononanao Jesosy ho tompo raha tsy zay efa nantsoinao asan'ny fanahinao masina izany bakehitiny tompo tsy misy afaka mandray ao sakramentany batisa zao raha tsy efa asan'ny fanahinao masina ko misotranao zay fiangonana fa afaka manolotra mitondra ireto zanakao ireto izay handray ny famonjena ataonao ndray makamonja tanana ny Jesosy ty zanakao ko atsay ny fanahinao masina kehitiny eo amin'ny fiangonanao epanaovana izao batisa izao ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao anery tsaza rehetra ampio any Jesosy Kristy tomponay izy ampray sotika aminy no ny asany fanahinao masina emiary raha mamelobelona ny zavaboary manasa ny lotonino fa matarana fampidirana eo amin'ny fanjakanao fa matarana fampidirana eo isany zanakao izao ko meteza iandrany aminay meteza angotsaka ny fanahinao masina meteza nafienanay ny amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy anay amen. La sédasna j'arrête la marque Dieu. La sédasna j'arrête la marque Dieu. Manabakisanao ao ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina amen. Entika tezao anarany Kristy. La sédasna asina vania. La sédasna asina vania. Manabakisanao ao amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina amen. Entika zarao entika tezao anarany Jesosy zava-biaraka raha toto asony ena velo ana raha toto asony ena velo ana manao batisanao ao ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina amen. Tezao anarany Jesosy mizaza Ratovy Robinioni Campiris Ratovo Robinioni Campiris manao batisanao ao ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina amen. Entika tezao anarany Jesosy so zaza. Morevava Tompo
Sama-kelebihanao ny hainay fiainana ka nanaiky fahatony azy fitsahinao rehefa namaky fatony krismasy dia tahiry sazy amin'ny fahazazany fantatay fa asan'ny fanaino masina ny afahana mitoetra amin'ny fanokonanao somarotota koa dia terizo maritoky re tokikelinao reo tay ny fahazazany ny fahatanora ny fahalempiaza eo mba ny fahasoavanao fonito nazareta ny zanako manalanao dia nampitoerinao tao mitokatrano sambatra koa ka tokatrano misy ireto zaza reto Jesoa ny tokatrano sambatra anjakanao dia mampahelezany fiangonana amin'ny fitezahana reto zaza reto tahirimy le tompo fanabeazana ataon'ny fianakaviana ny fiangonana ny firene ny tany amamonina harombamina azy reo ary fiasana vely eo pilatananao reto zananao reto Jesoa manolotra anareo eo ambany fitaipahazoava-toto izay ihany tayanao any tompoka iaronao hampamingapiritra ny tavany aminao any tompoka mindra fominao hanaka ny tavany aminao tompoka omenenao ny fiadanana manao ray aman-dreny teraka sy miantoka amin'zaza roa mafaka fiangonana dia izao voalohany zanak'Andriamanitra ireo zanakareo re fa zanak'Andriamanitra niteraka ianareo niteraka fa tsy anareo rereo fa an'Andriamanitra ary Andriamanitra tsy manome tsy fohifohy ny faharoa dia izao zany raha zanak'Andriamanitra rehefa zanak'Andriamanitra dia tezao araka ny ten'Andriamanitra tezao amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra dia matoty ary fa zanak'Andriamanitra ireo dia miantany aminareo izy amin'ny fanabeazana azy ary oka kosa ho matoky anareo amin'ny fanabeazana azy amin'izany mahazamin'Andriamanitra raisy nitsodrano anao ray aman-dreny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana fanahy masina ho aminareo mandehana ao amin'ny Jesoa petraka isika mamira izay fanomanana riafina ny koral lamainto milaly ambotantely dia andeha kosa tsika laraka ny fintiny mirarahan'ny fiangonana izao krismasy Oh,
dia tonga eo amin'ny filazana ny raharahany fiangonana tsika miaraba tsika rehetra nahatratra zao krismasy 24 izao ry Betlehem izay tsy mba noheverina fa bibika kely ka tsy afaka merina ilay fanjakany Davida mpanjaka satria hoy ny Rôda amin'ny tompony lahy ry Betlehem izay hoe nozahana fa io no lazainao fahazavana ao ny voan'ilay ho Mesia ao ilay mpamonjika rosony ity dia kitana kely izay niatsinanana io no nanory ilay mety hoseranana io ny fambara voalaza fahiny fa taridalany mety vahiny ka tsy fifaliana vareo ianao fa aiza zakely no nitazana tao ny fiankohafana sy fitsoahana izany ny solon'ilay fivavahana antsika manatrika ankehitriny mofo mba ihany ka anana tsiny raha toa ka tsy tonga ny hoe ankalaza ny fahaterahan'i Jesosy sasa angamba tsy izany fa ao ilay finoana nanosika atsika hanao fanompona dia rehefa raha mifanompoana izay holazaina amintsika avy amin'ny paroisse internationale FCKM Andohalo ny fampivavahana atao amin'ny teny anglisy izay karakaran'ny fitandremana paroisse internationale dia ho tanterahana ny alahady fa 17 volana desambra ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora maraina ary izy fandraisana ny fanasan'ny tompo noho ny antony ara-pahasalamana dia iangavinsika isoratra anarana mialoha ka andefa ny anarana sy ny laharany finday amin'ny alalan'ny SMS amin'ny ramatoa Alex Sarahango lahara tarby 032 02 635 62 ny aveto ny toerana kosindray avy amin'ny fiandreketana ny ara-panahy dia ahafahany manasa antsika fiangonana ifanotrona amin'ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy ny alahady fa 17 desambra ho avy izao hitrotro amin'ny-bavaka azy ireo tsika no ny alahady mpitandrina ary ny fotoana dia hanomboka amin'ny 10 ora maraina avy amin'ny fiandreketana ny asa sosialy dia manentana atsika andray anjara amin'ny agenda 2021 an'Ambotantely izay arytsika raisina rehefa mirady ny avy amin'ny sampana sekoly dia afaly manasa atsika ny hariva amin'ny krismasy ny ankizy manomboka amin'ny 2 ora sy sasany tolakambo ny sekoly alahady kosa sy ny ankizy dia hotongotsika amin'ny 2 ora latsaka fefana ny avy amin'ny chorale Ambotantely dia afaly manasa atsika ihany koa izy amin'ny bus de Noël izay raisitsika ao aorianan'izao fampivavahana maraina izao ny samihafa raha misaorana Jehovah fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra misaotranao zay tompo noho ny fitiavanao sy ny fitahinao ka na havita dinga ny ray lehibe tamin'ny fianaranay izay menatany dia mbola mangataka amin'ny fahita-tany ananay no amin'ny moavinay rehetra manolotra raha fisaorana 2 hetsy ariary ho an'ny mpitandrina sy ny lolohan'ny fiangonana ao amin'ny asa sosialy raha fisaorana ihany misaorany Jehovah fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina manolotra raha fisaorana 2 hetsy ariary ho an'ny ZFRK ny raha fisaorana manaraka manolotra raha fisaorana 4 hetsy ariary ho an'ny mpitandrina sy ho an'ny tena manga ary ho an'ny fiangonana ary mangataka ny laharankira 20 amaranana ny raharahany fiangonana dia naharaisana fararakotra avy amin'ny anaran'ny tompokolahy Rahandria Mahandry Josepha Soly toy izay ny raharaha voray eto am-pelantanana voan'Andriamanitra leleny ny voninahitra misaotra ny fandrarantsika rehefa komalala na ampahafantatsika izay asa miandry antsika mianakavy izay ary dia mananjika ny fiarabantsika rehetra ny krismasy ny taona 20 sy 2000 riara mafy ny miaina tamin'ity taona ity riara rehefa betsaka manao hoe ahoana moa zao isy krismasy arahana vakoka zay ny fiangonana satsy misaotr'Andriamanitra efa tafara anipitandriamasina ratsika fa misy tsy afaka agana mivavaka tahaka zao koa noho ny fipahasalamana rahantsika mafantatra fa isika ny zao
ny andriamanitra fotoana afahana miarafana dia arabaina katratrany krismasy arabaina katonga eto tantely arabaina velona tsapa amin'izay mitombo mitantana sapany dia rehefa isataona dia le mahery tongatra ny tokotany iny mifandray-tanana fa ity moa zany tsy mifandray-tanana tsy manao bizo dia tsy hitanao zany dia pakopakopatanana ko mariky ny fifampiaravatsika rehetra dia tsy hitehaka mafy havana zay natsika sofifandraisan-tanana fa nantsika moa zany dia takinao anatin'ny zavatry iny any dia fa maso eny iny tokotany anatrano eny any misaotra no nyfandrefehana satria misy ao ratrano be misy ao trano fisainanao fa ity fiangonatsika dia misaotra nanao kelikely izy ty dimitsika tonga ty foana tsika fa zay tonga aloha atao am-piangonana dia faly tonga ny tokotany ty faly mahazo dividrivitra dia ity fiangonantsika atrehntsika amin'ny fifaliana ny fanomporana rehetra hafa ihany koa ety dia misaotra n'Andriamanitra tafahona le hafako dia misaotra koa ny amin'ny fanefehana maso samihafa mahalafilaitra amin'ny fotoana izany tsy hidina le zavatra rehetra hafako voalohany izao fandamina fitaovavahana lahadery zany dia amin'ny folo alazotsotro dia miverina amin'ny folo ola ny fitaovavahana ny amin'ny herin'ny kosa isika dia taom-baovao fantatrao zany satria tsy nihina ny taom-baovao dia miherinihana izany dia mifanontsika ny taom-baovao amin'ny fitona sasany ny fitaovavahana laza zany amin'ny folo fa mitaovavao fito sasany tandreny zao fa matika ny mitaovavao amin'ny folo ny tongety fa mifitona sasany maraina ny taona vaovao fa ny alady izao kosa rafakapito zany amin'ny folo ny alady heriny rafakapito zany ny alady voalohany amin'ny taona no amin'ny valona sasany fandamina rehefa mahazava fidisy ataony zany dia amboarinao araka zany fotsiny raha sy tadiditra zao soratra kely dia tonona kely ty dia tadidy amin'ny alady zao amin'ny folo amin'ny taom-baovao amin'ny fito sasany alady ny taom-baovao am'raky makadidina zany amin'ny valona sy sasany dia sameka iny tompo ray havana hiaraky zany fotoana fifaliana zany ny tompo ampahirentsika ary amarina atao anatin'ny fifaliana isika anomboka ataona anatin'ny fiadanana sy ny masoa tombo ampahirantsika riavako dia tsika iroso amin'ny lakitra aiza fa mbola misy lara mandroso anao mandroso Parmenavatsika rehetra tompo tapan'ity krismasy okotsy arivity ary mangataka n'Andriamanitra itsika hotaliny fa raha iavantsika ka hatan'izay ny taom-baovao dia araka fotoana foy ny tenenina tompoko androany dia efa natao teto amin'ny fiangonatsika ny fametanana nandritra ny ala vitsivitsy zay dia ny fametanana amin'ny fankarazana ny andron'ny tanana eto amin'ny fiangonatsika izay atao amin'ny fafito amby-roapolo ny volana desambra izao ary vao nytenen'ny pasteur apelo dia ny fidirana dia amin'ny folo tsy miomba fatany alady ihany rehefa tokony sy fanazavana kely varaveko amin'izao tsy nahafantatra tsy nahare izany fametanana izany raha tsaroantsika tamin'ny fanombohan'ny taona voanombohan'ny taona teo dia ny volony borao dia nanositefitra fa atao volana marsa izany alady ny tanana izany nefa ny ndefitra nateo anatrehan'ny tanana dia mangataka izy mivady mba ho aendrika volana jiolay io fametanana io alady ny tanana io ny antony dia tsotra tompo izy mivady moa manamasanaka anankiroa manita ny fianarana ity kanefa ny fandarana an'Andriamanitra fa ny olombelona dia mikasa dia tsy mety izany satria raha tsika malala toejavana mitranga teto ny firenena
ara-pahasalamana. Ka noho izany dia hitsapona daholo ny tsisy tsony ny fiaramanidina avy amin'ireny tsisy nahazoidina teto. Izy menadala efa dia mikasa ny andalo eto Madagasikara hanao fialan-tsasatra dia mba falitoko izy tafaraka indray mandeha mba hiaraka ankalaza ny andro lehibe io. Dia tsy tanteraka indray izany tompokely volana jolay. Itsika koa avy eo dia mikarakara ny fetin'ny taranaka ary koa ny mikarakara ny tsangavato fadimapolo amin'izany fotoana ny fiangonana izay fotoana tanterahantsika amin'ny herinandro vitsivitsy izay. Tanteraka daholo somatsara ireo dia nanapakara ny voraoto fa rehefa nahazo fantatra avana avy any amin'ny amin'ireo tanana dia ho atao amin'ny fahafito amby roapolo volana desambra ho amin'izao amin'ny folo ora tsy diso eto amin'ny fiangonantsika izany alahady tampona izany. Zareo fitoko fanomezana lehibe tsy fankansay fankasitrahanareo ny tanana dia mifatongavanareo tsirairay avy hiara-ny mivavaka aminy amin'ny andro lehibe io eto amin'ny fiangonantsika. Ary koa hitokam-bavaka azy sy ny ankonany amin'ny andraikitra lehibe sy asa masina efa nanebe ny tompo azy. Koa manantena fahatongavantsika tsirairay manangetondralery sotra. Sotra an'Andriamanitra zavalama fiarana nampifantaratsika izay asa miandry amin'ilay io zany. Eo misy antsika eo ny avana tonga lavitra ry avy atay fa manosotaka ihany ny fiarana angatahana itsatsana izay io. Izany izany be dia be marina tokoa na natonga tao anatin'ny vanim-potoana tsy manino zay tsy tonga tamin'herinandro iny dia efa miaravanareo rehetra le tsatava tsy ahitana izany moa zany mikelatra vanin-kanata iandry sy dani efa nioaka dia afataka fa misy tavaka le nosona fotsiny izy koa ny manga vanin-kamerona efa miantsy fa alialiaraka le alala la fe miantsy metotana isika pu dia faly mirabanareo rehetra tonga soa masika ohatry isanareo fa dia faly fanatavy raha tato krismasy dia maniso manisy vaniny manisy miasy atao hoe hoteny Andriamanitra ana raha sodita manao rehetra taeto afaka mipetraka ariary so misy aza matery afa misy aza dia titotika ranomasina zay dolo raha tika ry avako.
Andriamanitro, rahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao, misaotra anao tompo fambolana teny aminay ianao. Ary mangataka indrindra izahay amin'izao ora izao tompo ny fiasan'ny fanala masina aty anatinay tsirairay avy. Ho an'ny mpanomponao izay hitondra ny teninao dia ianao no miasa mahery ka izay sitraka no oka ho ambarany amin'ny fiangonanao. Ary izahay izay miainy kosa tompo mba handray ny sitraponao hiaina hankatoy ny teninao ka amin'ny fiainanay rehetra dia hitoetra ty anatinay ny teninao ary ho ankatoavinay. Mitenena raha tompo fa miainy ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fanekena taloha boky Isaia mpaminany 1:1-10 voalohany ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isy solofo mitsimboka eo amin'ny fototry Jese, ary isy mitrevona avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy, dia ny fanahin'ny fahendreny sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fandora-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fatahorana an'i Jehova. Ary ho antra-kasitrahana aminy ny fatahorana an'i Jehova, ka tsy tsara araky ny hita masony izy na ampiaiky araky ny reniny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo ary omeny rary ny mpandevitra amin'ny tany. Ameliny tany amin'ny tsoran-kazony vavany izy ary ny fofonain'ny olony no amin'ny olony ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany ary fanahy mahatoky no fehikibony, ary ny ambodi hiara-mitoetra amin'ny zana-kondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zana-kosy, ary ny zana-komby sy ny liona tandoro sy ny ombikely mifa iray toerana, ary ny zazakely no irokazy, ary ny vavy sy ny libera hiara-komana, ny zana miara-mandry, ary ny liona ilana amin'ny lolo tahaka ny omby, ny zaza amin'olo ilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsahan'olo anindritra ny tanany amin'ny lavaky ny mena rano. Ary tsy anandratra sy na hanimba ny eran'ny tendrombohitra masina izy, fa ny tany no eniky ny fahalalana an'i Jehova, tahaka ny amaroan'ny rano, anadonan'ny rano ny fanamban'ny ranomasina. Ary amin'izany andro izany ny solofon'i Jese izay hitsangana ho fanevan'ny firenena, dia izy no hotadiavin'i Jekolisy ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Mbola toy ny fakiteny. Galatiana 1:1-7. Ary hoy izao, raha mbola zaza ny mpandofo dia tsy hafa noho ny andevo izy, na dia tompony zavatra rehetra azy, fa fehezan'izay mpitondra sy mpitaizazy izy, mandra-pahatonga ny fehitrandro voatendry ny ray. Dia tahaka izany koa isika, fony mbola zaza, dia nandevoziny abidi-pianarana izao tontolo izao, fa rehefa tonga ny fotoan'andro dia nirain'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, nateraka teo ambanin'ny lalàna, anavotana izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka. Ary satria zanaka ianareo dia nirain'Andriamanitra ho ataopontsika ny fanahin'ny zanany ny antso hoe Abaraio, ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Eo am-pitsanganana no makitsika ny filazantsara araka Matteo. Matteo 2:1-5. Ary ianao ny Betlehema tamin'ny Joda, sy akely indrindra eo amin'ny andrean'ny Joda ianao tsy akory, fa avy aminao ny voan'izay anankiray mpanapaka, ka izy no mpiandry Israely oloko. Dia napaka ny madi-mangingina Herôda ka namototra fatotra taminy izy izay andro isehon'ilay kintana. Dia naniraka azy akany Betlehema izy ka nanao hoe andeha fitory tsara ny amin'ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izany dia ambarao amiko, mba kanesako amiko iankoko eo anatrehany. Ary rehefa nandreny teny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kintana hitany teny atsinanana mialoha azy mandra-pizanony teo ambonin'ilay toerany zazakely, ary noho nahitany kintana izy dia nifaly indrindra. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahitany zazakely sy Maria ireny ka niankoka teo anatrehany. Ary noho efa nosokafa ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary mety.
ary rehefa notoron'andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy tsy verina any amin'ny Herôdy dia lalana hafa ny mandehan'ny nofy ho any amin'ny fonenany. Ray masino manasinana ny fahamarinana miterina ny fahamarinana. Amen. Yeah.
ny bokrisana mpaminany toko praikaviny folo iavana no arakina ny tonteny disika vory totranoandriamanitra ny krismasy ity izao fandresena no amidinana ty Isaia toko faharakaviny folo ity fandreseny ny planin'andriamanitra fandreseny ny planin'andriamanitra tsy hoe fandresen'andriamanitra ihany fa fandreseny ny planin'andriamanitra makalaza krismasy le avako malala na makalazan'andriamanitra no krismasy fa nahoana ka tena zava-dehibe ny fankalazana ny krismasy ary nahoana no tena atao hoe fandresena izy ary fandreseny ny planin'andriamanitra fa nga misy planina hafa tena misy planina hafa mitsy le avako malala dia ny planin'ny satana planinay ratsy izay nandrava izay planin'andriamanitra izay tsy tokony adinontsika fa misy planina roa zany dia ny planin'andriamanitra sy ny planinay ratsy ary mandrakariva dia mifandona mandrakariva ireo planina ireo ao amin'ny krismasy no tena ialianiny fandresen'ny planin'andriamanitra toy izao a ilay planin'andriamanitra ny planin'andriamanitra dia izao rehefa malala rehefa nahary ny olombelon'andriamanitra dia tsy nahary ny olombelona tahaka ny zava-bakoly izy fa nahary ny olombelona tahaka ny endriny ka nanome azy fahafahana mazavatsara libre arbitre aminareo raha sary-bakoly no arian'andriamanitra dia teren'andriamanitra anao izay sitrapon'ny olona ary raha ohatra ka sitrapon'andriamanitra no ataon'ny olona teny anao sitrapon'andriamanitra izy dia tsy manompon'andriamanitra ny fitiavana izy zany fa manompon'andriamanitra ny tery tsy zay mitadiavin'andriamanitra fa olona manompon'andriamanitra amin'ny fahafahana sy amin'ny fanapahan-kevitra ampitiavana dia men'andriamanitra fahafahana izy ary dia rehefa men'andriamanitra fahafahana nefa izy dia noetraka hitrahan'ilay ratsy ka naviliny na ka nitsizy fahafahana izay fa inona no nitraka sakafo baibolinao eo ao amin'ny apokalypsy toko faharoambiny folo ahitana an'izay ny planina n'ilay ratsy izay hoazerany planin'andriamanitra amin'ny krismasy hoy ny apokalypsy toko faharoambiny folo morenakely apokalypsy any ny farafatsy apokalypsy toko faharoambiny folo andiny ny fahafito ary nisy avy tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjely iny kosa dia niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa miaraka taminy dimy faharoambiny folo ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanintsika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy ary ilay vehivavy nomena elatra roa amin'ny voromahery lehibe anakinany ho any nifitra ao amin'ny fitoerana izay taizana azy efatrandro itezana azy fetrandro iray sy fetrandro roa ary atrasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy andiny faharoambiny folo dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy mitana ny filazana ny Jesosy inona ny avako malary zany hotsika manao hoe ny planin'andriamanitra dia namboatra ny olona hoendrik'andriamanitra fa izao rehefa avy any an-danitra avany satana nazera noho ny fikomitan'andriamanitra resin'ny arkanjely Mikaela sy ireo anjely marobe tao amin'ny fanjakan'andriamanitra dia navarina dia amin'ny tany izy navarina miaraka amin'izany toerana zany izy dia izao niezakazaka izy hamotika ny olombelona hamotika ny asan'andriamanitra toy ny sanatria ny alina ny olombelona izy satria ny olombelona ny tian'andriamanitra an'olo zany toerana zany dia ny alina ny olombelona izy ary dia nompitehiny ny olombelona sy ny tany rehetra izay no arian'andriamanitra dia nanomana planin'andriamanitra ny tompo amin'ny Genesis toko fahatelo ary amafisiny tamin'ilay alatena hanananaka ny vehivavy izay toko fahafito dia ny folo hanananaka ny virjy ary io ny planin'andriamanitra
zany hoe amin'ny alalan'ny olombelona iray tena olombelona fa tsy andriamanitra tena olombelona ho ateraky ny vehivavy io no anontoro ny lohany satana Genesis 3:7 iany ny zanakao anontoro ny lohany fa izy kosa anontoro ny omba laveto ko malala planin'andriamanitra zany zay fantatry satana nefa io planin'andriamanitra hoe izy ho ateraky ny vehivavy ary io no anontoro ny lohany dia nandrava ny planiny mandrakalizy nanomboka tany amin'ny abely miveriny alofa abely mivonony abela dia mibitaka izy vita kay tsy abelana izy azadonona fa satana tsy omniscient kosa tsy mahiny zavatra rehetra satana tsy omniprésent kosa ka maheno ny zavatra rehetra mety misy satana mitoerana any fignykafa misy satana mitoerana hafa fa tsy hoe maheno ny zavatra rehetra andriamanitra ihany no omniprésent tsy omniscient satana tsy omniprésent tsy omnipotent koa andriamanitra ihany manana zany toetra zany fa tsisy manana fatsy zany io zany dia misy zavatra betsaka ny afinana tsy fanta dia vonony abe maty abela kaitsabelana izy ary tiatsika ny toy ny tantara rehetra ao amin'ny bokyny Genesis 3:1 dia zao no arian'andriamanitra ny olombelona tena olombelona tsara Genesis 3:1 dia nidy ny satana vany dia io filazany 3:1 azy hoe dia nisy ireo anjely izay avy tany an-danitra ireo anjely izay navarina avy tany an-danitra toy ny filima nidina tetỳ amin'ny tany nanidina ny fanampary tamin'ny olombelona ary nanimba ilay olombelona natokan'andriamanitra nanao safodrano iravako malava teo ny fahotana fa satria tsy pura na hoe tsy nitoetra tamin'ilay olombelona no arian'andriamanitra tsy ny olombelona fa efa nifangaro izy fangaro tanjaratra fo nifangaro tamin'ilay ratsy efa tsy ilay olombelona pura itsolo dikan'ny ataontsika hoe teny hebreo milaza zay hoe tsy mifangaro zay dia milaza hoe tsy misy zavatra hafa miaraka aminy ka ny olombelona ao amin'ny bokyny Genesis 3:1 zany dia fanambady tamin'ireo anjely naongana tany fanjakan'andriamanitra dia tezitr'andriamanitra tsy zao no mariko tsy mifangaro amina zavatra hafa zao ny olombelona iza ihany sisa ny olombelona tena nadio tamin'ilay olombelona tanteraka tsy hoe tsy nanotako fa ilay olombelona amin'ilay endrik'andriamanitra dia no ay sisa masiny zanany sisa no zany dia naridy an'andriamanitra iretsizy ny fangaro izay nampiasain'ilay ratsy no asy izy dia zao rehefa niteraky Noa niteraka telo mirahalahy fatatsika izany sekolelah teraka maro Noa be dia be ny taranako ny olombelona vaka indray ilay ratsy iza mireto ndray ara zany zao lay mivodi iza mireto olona be dia be reto ndray ara no anotoron'lohan'ilay ratsy zava-miafin'andriamanitra zany ny fidy any Abrahama andriamanitra io ndray fa miketriketrika indray lohan'ilay ratsy sao dia Abrahama nyzany andraso aloha fa i Abrahama ve re nyvidiny dia nanomboka indray ny fingana maro isan-karazana da tsika fa nanomboka tamin'ny Sara dia nisy ny fingana maro isan-karazana andrava ilay planin'andriamanitra ka vitan'izay ihany toy ny tantara ty amin'ny Abrahama tonga David hitatsika ny Isaia 5:10 ity ary nisy solofonitsimoka teo amin'ny fotony Jese tonga David dia nihevitra mihitsy ilay ratsy manao hoe tena Davida misy Davida lay élu Davida nalay fidina lay zanaka nlay hanotoro lohan'ilay ratsy izy lay nateraky ny vehivavy ary dia zay mahatonga hitanareo fa fifofonany ny Davida ny zavatra maro isan-karazany nalovany Davida kay tsy mbola Davida lay izy ay mbola tsy Davida lay izy ay fiandohana ihany Davida ary dia hitatsika ny zavatsarotra maro isan-karazany sy mifandrika mifakampanahy ny fizany toetra ny zava-manahirana ny velapaky isan-karazany nahazo ny Davida handravana ilay planin'andriamanitra inona no mitranga tsy Davida lay izy azany tsara fa raha maky ny boky njely io toko faharoa anareo dia izao inona no mitranga nantananaky Davida aza lanitra misy mpanjaka anankiray antsoina hoe
Joakima niara-penitra tamin'ny Jeremia mpaminany io. Joakima taranaky Davida. Azadolona fa Jesoa dia taranaky Davida, Josefa dia taranaky Davida. Fa izao ny taranaky Davida dia nanota koa teo mason'Andriamanitra. Ary ilay Joakima ity ampalahibe tantara. Taranaky Davida izy a, mpanjaka tahaka ny Davida, tahaka ireo mpanjaka teo alohany, fa nampiarany olona tamin'Andriamanitra Joakima. Rehefa nampiarany olona tamin'Andriamanitra Joakima, nanao fomba mahatsara isan-karazany, nanao sorona ny zanana tera mihitsy ara, nanao ratsy femason'Andriamanitra Joakima, dia tezitr'Andriamanitra hoe tsy misy taranao intsony Joakima mipetraka eo amin'ny seza fiandrarana Davida, tsy misy tsony. Zany hoe toy misy ozona makapoka teo amin'ny taranaky Davida, tsy misy tsony. Niteraka ny Joakina, zany izao fakitsara tatonga tarany Joakina fa nampalahiny be, tsy misy tsony ary dia farany teo ny fanjakan'ny Davida babo zanak'Israely. Dia jereo tsony fa tsy misy mpanjaka ohatra ny Davida itsony teo amin'ny tantaran'Israely, tsisy itsony. Zerobabela mpisorona be, sy ny sisa rehetra mpisorona be, tsisy mpanjaka ohatra ny Davida itsony teo ny Davida ny farany. Joakima dia Joakina dia zay araka ny faminaniny Jeremia hoe tapitra toy misy ozona, satria niala tamin'Andriamanitra nareo no zany tsisy tsony dia mibitaka ilay ratsy. Zay zany vita amin'ny planin'Andriamanitra, lava ny olombelona, potika ny zavaboary, tsisy ininona tsony, sasatra foana nao Andriamanitra namboatra an'ireo anaiko izay na azo antika anazy satria nihevitra ilay ratsy. Hitana ny trano tsy zay izy hitamin'Andriamanitra, hafa ny fahandren'Andriamanitra, zava-miafina lehibe zany ny planin'Andriamanitra. Inona teo hitantara mbotra dian'ny Josefa sy Maria. Ekekanake matotoko faharoa mba masonao ao nytanao azy, fa ho azy no tsara mihitsy ny dikan'ny krismasy ka anaovanao zava-dehibe io mba tsy ho fety sakafo fotsiny. Zava-dehibe no sakafo fa tsy fety sakafo ihany. Fa ekeke matotoko faharoa dia 5:12 dia le tsara ilay planin'Andriamanitra. Ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary Maria niteraka an Jesosy. Raha ohatra ka mamaky tsara ny matio ianao dia izao, ary Jakoba niteraka ny Josefa, dia raha ohatra ka arahana ny lojikany Maria eo dia tokony hoe ary Josefa niteraka an Jesosy, fa tsy izay nataony matio. Mitoizany any Maria, niditra tapaka Maria izy manao hoe ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria, Maria niteraka an Jesosy. Fa ahoana ary zany? Fa ahoana ary nataony matio an'izany na izy? Fa nahoana no tsy nitenene Josefa niteraka an Jesosy dia vita? Fotsy manao hoe Josefa nanavady any Maria ary Maria niteraka an Jesosy. Ravaka malala mazava zany. Teo amin'ny taranaky Davida dia misy elatra anankiroa. Ny ray Solomon nampanjaka, zanaky Batseba io, Solomon nampanjaka izay nanome mpanjaka be lehibe reo ao anatin'io avy amin'io taranaky Solomon'io Josefa. Fa tsy hoe Solomon ihany zanaky Davida tamin'ny Batseba, fa natanako fa tia tsara ambony io. Zany hoe nisy roza ny zany ny ataontsika hoe linie na ny taranaky Jakoba, taranaky Davida fantatra ao amin'ny tetiaranaky io. Ny anankiray dia taranaky Solomon ny aviny Josefa, ary anankiray kosa taranaky Natana lalàny Solomon io ary avy amin'io Maria. Zany hoe Maria zany dia izao taranaky Davida tamin'ny alalan'iza Natana zanaky Davida io, ary Josefa kosa taranaky Solomon tamin'ny alalan'ny Batseba. Prala zany raha jerena any amin'ny tany lavitra be any zany nrazany Josefa sy Maria samy Batseba sy Davida. Dia no zany rehefa malala fa nahoana ny planin'Andriamanitra no zany, nahoana ny zava-miafina tahaka zany ny planin'Andriamanitra? Sotra be mihitsy. Jesosy zany dia zanaky Josefa ara-dalàna legalika.
fa tena izy kory satria vijiny Maria any amin'ny enina folotaona anao na fitratiny folotaona Maria rahabenkizy za koa zolaza izy ampytaona mantikitetsika anoany Maria no nanambadiny Josefa zany hoe mbola virjiny izy ary io virjiny io no nanananaka dia mazava ho azy ny filatsaraky ny Matthieu dia zao tsy zanaky Josefa aranova kory izy fa zanaky Josefa kosa satria nanambady any Maria Josefa no zany dia zao raha miara-dalàna dia zanaky Josefa Jesosy satria zanaky Josefa izy dia mpandimby Davida zany izy eo zany mampanjaka azy zany hoe zanaka toy ny mpanjaka izy zany mpandimby ara-dalàna izy fa izao raha amin'ny tena izy ary dia zanaka Maria izy zany hoe taranaky Davida izy amin'ny alalan'ny Maria koa fa inona no mitranga ny avako malala inona no mitranga jere tsara fa hoy ny filazan'ny Matthieu azy hoe zanaky Maria dia bevoka zany nandritra taona mara dia mieritreritra hoe aka zao nge raha ny olombelona zany dia mieritreritra mandrakariva hoe rehefa bevoka ny reny dia mifindra voangina kely mihitsy vo hita fa kay tsy mifamindra raha ny fetusina ny zaza ao am-boka sy ny reny tsy mifamindra raha nitady koatra kay tsy mamindra raha fa mamindra sakafo sy zavatra rehetra mety avo amin'ilay zazava amin'ilay reniny dia alefa mitady toy fansina mampifandray azy any fa ny ratsy mifindra zany hoe Jesosy zany eo raha jerena tsara raha azonareo tsara Jesosy zany dia tsy nandimby any Josefa tamin'ny raha satria Josefa dia mbola taranak'ilay mpanjaka tsoina hoe Joakima sy Joakila zany hoe mbola misy ota tao amin'ny Josefa misy ota tao amin'ny Josefa ilay ozina mbola tao amin'ny Josefa mahataranaka Davida azy dia zao mbola tao amin'ilay ozina tsy nataon'Andriamanitra fo nateraky Josefa mihitsy Jesosy zy mbola misy ozina tao amin'ny Josefa fa lay fahefana mahampanjaka niraisina tamin'ny Josefa fa ngamo Maria tsy nanota fa nahoana nga Maria tanteraka no navelany entiny Maria le zaza raha jerena dia zao tsy nifindra tany amin'ny Jesosy mihitsy koa ny rano Maria raha zay raha jerena azy raha jerena lafiny saintifika fa tena asan'Andriamanitra mahadidio Jesosy tao akilon'ny Maria kanefa tena olombelona izy eo lay planin'Andriamanitra ny tian'Andriamanitra atao zany rehefa komarala dia zao fahatanterahany hoe olombelona tsy manota olombelona nateraky ny vehivavy no afaka mamonjy ny olombelona nefa olombelona nateraka Andriamanitra izay no afaka mamonjy ny olombelona afaka mamonjy toroloha n'ilay ratsy inona no mitraka fantatro ilay ratsy zany dia io asan'ny apokalypsy toko faharoambin'ny folo io nataony mandrakariva zay tsy ahatanteraka ilay planina apokalypsy toko faharoambin'ny folo teraka indray Jesosy inona no mitranga natao zay ahafaty any Jesosy natao zay ahafatesany Jesosy mbola zaza dia natao mahasakafo plano ilay ratsy izany rehetra zany dia zavatra tsara rehefa komalara rehefa makany Israely ianareo dia ahita sariny Jesosy sariny fasan'ny Jesosy izay skirina tamin'ny vato fasan'ny Jesosy an skirina tamin'ny vato dia rehefa miteny Luka manao hoe teraky Jesosy tao ampihinanam-bila tamin'ny crèche dia ny crèche rehavako malala tsy hoe hazo tsy zay fa raha mijery tsara ny vanim-potoana ny antikité nareo tamin'ny andron'i Jesosy dia ny crèche dia vato zany hoe Jesosy zany napetraka tao amin'ilay crèche vato ilay izy tena vato tsy hoe mbola tsy hoe vita tamin'ny palissandre na vita tamin'ny ali na plastique fa vita tamin'ny vato Jesosy zany raha voateraka dia napetraka tao anaty vato dia sarin'iny zany toy mialolalana sahaty ny fahafatesan'ny Kristy ny krismasy zany dia mialolalana ny pasika vao teraka zany Jesosy dia fanomanina ny vato anao ny fahaterahan'i Jesosy tsy misaraka ny fahafatesan'i Jesosy ny fahafatesan'i Jesosy mazava ao ny fahaterahan'i Jesosy planin'Andriamanitra ilay afaka mazava zay planin'Andriamanitra zay dia Jesosy dia hamonjy ny olombelona izy na dia nanota aza ny olombelona
na dia ratsy aza ny olombelona ny planin'andriamanitra ahatonga ao amin'ny fanjakana. Ny planin'ilay ratsy mandrava ny fiaitanam-ponao, manao zay tsy ahatonga anao handray an' Jesosy. Rehefa misakana an'ilay ratsy ny tsy ahaterahan' Jesosy, misakana an'ilay ratsy ny tsy ahavitan'ny famonjeny Jesosy, tonga ihany Jesosy dia inona ndray planin'ilay ratsy ankehitriny ataon'indray zay tsy inon'ny olona an' Jesosy, ataon'indray zay tsy inon'ny olona an' Jesosy, tsy izy iny ka aizako ny maha izy iny, tsy izy iny araka lesana teto maro any ampitan-dranomasina dia mankalaza krismasy no fa krismasy tsisy Jesosy zany, krismasy tsisy Jesosy. Sarako mihitsy tanaky anankiray antsoina hoe Epinal, mbola niandra tany atema tamin'izany, mijery le folo daholo ny olona rehetra manangana azo krismasy efa ho folo metatra miavo le azo krismasy, fa tsy de volo daholo ilay tanàna ny Vosy zany, fa zao tsy misy anarana Jesosy voatonony zanana ray mandeha azy, fa fifaliana fotsiny zao ihany. Aiza le afaka malala misy krismasy ka tsotoninao Jesosy hitan-dranomasina afaka malala. Ny planin'ilay ratsy tsy hoe vita kory, fa ny planin'ilay ratsy dia zao manao hoe tao amin'ireo olona reo tsy inon'ny Jesosy zany, aza velahino ny Jesosy reo, fa raha mbola mino ny Jesosy reo fiainana ihany, hitany ihany le fiainana, afaka malala planin'Andriamanitra fandresena. Hoy ny filazan'ny Isaia-paminany manao hoe ary solofonitsimoka eo amin'ny fototry Jesy. Inona le hoe solofonitsimoka eo amin'ny fototry Jesy raha jerena ny planin'Andriamanitra? Voalohany dia zao ry avako malala fanantenana, mitondra fanantenana amin'ny krismasy. Raha mitanisa ilay Isaia eto manao hoe te izao ny ambodia dia raha-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda dia iara-manindry iara-mandry ny zanak'ondry, ny zanak'ondry sy ny olona tanora sy ny olokely mifay raitoerana. Ahoana ny ahatanteraka an'izany? Ahoana ny ahatanteraka an'izany? Aizy tsika na dia amin'izao androana mbola mahita hoe iny eny misy ambodia dia iara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, namako ny ahotra tsy tanteraka za eny tokoa ry avako malala, tsy tanteraka amin'ny fomba hita maso amin'izay lehibetantsika ankehitriny, satria tsy mbola tanteraka metsipria le planin'Andriamanitra. Tombo Jesosy avelany helikotsika, vita fivaran'Andriamanitra isika, fa ho avy ny andro ahatanterahiny izany arabaky teny ry avako malala rehefa mively eny amin'irao an'andro Jesosy. Ry avako malala, ny planin'Andriamanitra dia planina mitondra fanantenana, zay dikany andino be lehibe. Azavao ny avako malala fa tamin'ny anina ny Isaia-paminany ity dia nandeha tsara ny toe-karena ranak'Israely, nanankarena be izy, nandoso tsara ny varotra, namiratra ny toe-karena tamin'ny andro ny Isaia sy Jeremia, nandeha tsara ny fiainana. Dia io Isaia-paminany manao hoe nareo mba hatavanareo, mazamana aminareo fa be loatra zao fahalovana iainanareo zao, olozao be loatra ny fahalovana iainanareo, tsy mety ho Isaia-paminany fa mibebànareo, ary dia raha tsy mibebaky nareo dia zao ho avy Andriamanitra hanivana izy, ho avy Andriamanitra hanivana izy tahaka ny nanivanana hatrany amin'ny bokiny Genesisy, tahaka ny tanako Noa hanivana nge Andriamanitra, ka aleo maka ny sisa davely so zay maka mandray karazana olombelona zay mifangaro tamina toetra tsy mendrika isan-karazana, hanivana nge Andriamanitra fa mibebana tsy mibebaka. Nanak'Israely mihitsy afaka malala ao anatin'izany antso avy zany na amin'ny Isaia manao hoe na dia hanivana azy Andriamanitra dia zao misy fanantenana. Afako krismasy nany fandresen'ny fanantenana amin'ny fahakifiana, fandresen'ny fanantenana amin'ny fahakifiana. Raha mijery ny fiainantsika andavanandro tsika afako malala, ny fiainana maha-olombelona dia tena mankify mihitsy na tsy mandeha na tsy makany firenekavy ny Madagasikara ihany, ny herisetra ny kapitalisme, fahatrano olona, ny fahasarirana, ny tsy fisikana, fahasimbanjavatra, ny fahalovany toe-tsaina, tsy filaminana izay-karazana. Ina ny afatao krismasy le ary, ina ny afatao krismasy zao nolazaina aminao tsy planin'Andriamanitra. Ary fa afaka malala zay tokony vao maika atorona ny fiainanao, zay vao maika tokony atorona ny fiainanao hoe
misy planin'andriamanitra tsara zany ho an'ity Madagasikara ty. Misy planin'andriamanitra tsara zany ho an'ity Madagasikara ty. Matoa hitraketrahany ratsy tahaka an'io izy, hitraketrahany fahalovana sy ny zavatsarotra ohatran'io izy, dia ny ao ambadika io zany fanaterana sy fifaliana. Zay teo amin'ny tantara rehetra Komalala, zay teo amin'ny tantaran'ny finoana. No zany rehefa Komalala aza variana mijery ilay zavatra ratsy sy fahalovana miseho amin'ny endrika maro samihafa, fa fanakanan'ilay ratsy ka io, fanakanan'ilay ratsy tsy ahatanterana ilay planin'andriamanitra. Fa zao rehefa Komalala mino manana fanantenana, fa maro ny toten'andriamanitra itony, fa manana planin'andriamanitra ratsy. Tsy fanantenana fanantenana zany rehefa Komalala, fa fanantenana monjena ny mino misy planin'andriamanitra rehefa Komalala ao Madagasikara. Fa izao raha misy zao zavatra sy fanatrano zao dia hetraketraky le ratsy mandary vetivety any, fa manapehitra izy rehefa. Ary zay tsara fa namanitra ralentsika dia izao mbola ohatr'izao sakafo tsara ihany. Any an-trano zao le mbola misy alomboritra ihany, mbola misakafo tsara, mbola marina fa mahantra any atsimo, marina fa tahaka izany. Fa omaly any rehefa tompona raiky anankiray tany atsimo, mpiavana eto amintsika zany, tompona raiky fikabana mizara sy mikarakara zany dia nantany hoe any atsimo tsisy hoe tsy tena marina raha tena ndrepazitiny le sary io valo akoa dina fotsiny zany zay. Ka zany any atsimo zany mizara vola any, mizara vola firakabana sy mizara vola hafa, so zavatra le telenareo dia ka mety misy any izy fa tsy dia hoe maro be ohatran'ireny dia tena fa misy sary tsy fatapo potra be dehibe fa tsy dia ohatran'ireny loatra. Marina fa mahantra, marina fa tena nona, marina fa tsisy tena io menaraketa sotro zany, fa tsy dia tena mafy be tahak'ireny loatra. Fandrandray ozy izy misy sary isan-karazany izay avoaka marina ozy fa tsy hoe dia nitonona ny atsimo rehetra koa le tahak'ireny, fa zava volombelona manahitry maso mitety ny district asa zay fileny fo ao anatin'ilay faritra dia mahita hoe tsy zany sy fifona ny asa zany mitety any monina fa tsy zany loatra. Rehefa Komalala tsy hoe manamaivana sanatreny fa tianerina atsika ao anatin'ny fanantenana anao hoe miplanin'andriamanitra rehefa tsy faharavana, tsy fahampitehana. Hoy ny tompo manao hoe fihevitro tsy mba fihevitra reza ary ny fihevitro ny planinako vedana. Raha toy zavatsarotra ianao am'izao krismasy zao, ny planin'andriamanitra mandresy, ny planin'andriamanitra mombanao fetanana, tsy hoe narary, tsy hoe ravaasy, tsy hoe sy nandahatsapa tamin'ny fandrarana, tsy hoe nanahirana tamin'ny fiainatokantrano, tsy hoe nandary zava-manahirana tao rivon'ny fiarahamonina dia faharavana ny hevitra tsia planin'ilay ratsy zany. Fa ny planin'andriamanitra na misy zavatsarotra fandresen'andriamanitra fanantenana solofonitsimoka eo amin'ny fototsy fanantenana. Fa ny faharoa Komalala isy solofonitsimoka eo amin'ny fototsy tsy fanantenana ihany rehefa Komalala fa finonako. Ny jiosy rehefa Komalala dia izao miteny hoe mino tsy mahafantatry ny testamenta taloha mihitsy, raha tena marina tsy fantatry ny testamenta. Miteny hoe mino dia voambola ny testamenta vao marina fa misany hoe mino, fa mino amin'ny eritazika azy hoe mino famonjena nataon'Andriamanitra tsy dia izay loatra. Ny testamenta taloha tsy tena manana voambolana mitovy amin'ny finoana raisitsika io, fa ny finoana amin'ny testamenta taloha dia asa. Miteny hoe mino zany ianao dia tahaka ny hoe asa, tsy manana voambolana tena mahadika feno azy izy. Le maka tao anatin'ny lova-tsofina antsoina hoe Talmody dia misy raha mivorona ny rabin anankiray raha maromaro filazan'ity tantara. Dia rehefa mivorona zareo dia miadevitra hoe misy satsisy Andriamanitra. Raha reo miadevitra hoe misy satsisy Andriamanitra. Dia rehefa miadevitra teo izy nandrikitra ny adevitra adiva marainy ny andro resy lahatra tena tsy misy Andriamanitra. Raha tena tsy misy Andriamanitra. Tonga ny fotoanany amin'ny fitora sasany avaly eo fotoana famonjena sinagoga dia reto rabin iray fa ny fonakany ny sinagoga ny ihany
dia gaga ny olona manodidina fangamotsy tsy misy izay andriamanitra kina mbola lenireo ny sinagoga fa manena ny sinagoga nareo nefa nareo vo alina tolo ny adevitra fa tsisy andriamanitra io ny avalin'ireo rary manao hoe komanindra makany amin'ny sinagoga zay tsisy ifandraisana mihitsy ake zany mifandraisana ny sinagoga dia fifandraisana amin'ny finoana ko malala mbola mitoetra ihany zany tiana mpanora dia zao ny tena manao hoe ny finoana jiosy a tsy dia ny finoana testamenta taloha ko malala dia finoana zay ataontsika eo seho amin'ny asa toy ny fomba mpivavaha andeha manao soma fady amina manaja ny ditofola zay ny azy nataony amin'iny fa ny finoana kristianina nanazava manao hoe ny antsina hoe finoana dia zao fandraisanao an' Jesosy ao am-ponao zay mahatonga nyity hoe fahalovana ilay finoana voalohany mijanona ilay finoana maty asa fotsiny ihany fa rehefa mitonga kosa Jesosy dia misy mitsimoka mialan'ny fahalovana io misy finoana vaovao dia fireketam-po amin'i Jesosy fiainana ao amin'i Jesosy fiavako malala krismasy ihany mitsimoka ny finoana vaovao amin'i Jesosy ao amin'i Jesosy ihany no misy fiainana ao amin'i Jesosy misy fanantenana ao aminao dia rehefa malala amin'izao krismasy zao andray an'i Jesosy ny jiosy rehefa malala dia malaza ny fahaizana ny tadidy tompo-daka eran-tany raha misy ny trano fanontaniana hoe iza ny firenena tena maharo zava-dehibe ny fitadidiana indrindra dia ny jiosy ny voalohany tena mahatadidy fa zao la ianarana hoe andriamanitra ilay tetragramme tsy tadidy ny fanomana azy ahoana ny fanomana io dia tsisy mahatadidy ny fanomana io ahoana ny fanomana io andriamanitra io tsy fatadidinay fa io zany dia efa io izy io fa anao ny avako manara nytao testamenta taloha tsy mitononona andriamanitra sotrape raha tonononao naran'andriamanitra dia voafaritra andriamanitra midika ny teny hoe définir définition dia faka avy amin'izay avy amin'ny teny finir zany hoe toy ny voafaritra ao toy ny asianao fetra toy ny voafetra zany andriamanitra ka ny andriamanitra ny testamenta taloha andriamanitra manenty zao rehetra zao tsy voafetranao tsy voafehinao tsy azonao rasina faritra hoe akety ihany andriamanitra izay andriamanitra zay no ao amin'i Jesosy piavako malala mino azy fa io andriamanitra ao amin'i Jesosy io no mamonjy anao raha mamaky ny Isaia ianao zay rehefa ny Isaia liva maro ny paster Isaia toko fahasivy andimy fahadimy ainao tsenjery io ainao tsenjery tsara mihitsy io hoe fa zaza miteraka ao antsika zaza lano menitsy fa amafisy Isaia mpaminany any izy io afako malala ny Isaia toko fahafito manazava-nio andininy indray manao hoe ino ananaka ny vilijinoka hiteraka zazalahy dia anarana atao hoe dia maninona ary misy natao hoe Emmanuel anaran'i Jesosy Emmanuel fanaona atao hoe Jesosy ny Isaia mpaminany teniny anarany atao hoe Emmanuel fanahoana atao hoe Jesosy Jesosy no afataratsika azy fa tsy Emmanuel nefa Isaia miteny hoe ny anarany atao hoe Emmanuel fananina atao hoe Jesosy teny testamenta vaovao nahoana nefa dika teny hoe Emmanuel dia ahoana amintsika andriamanitra ary dika teny hoe Jesosy dika teny hoe Jesosy mamonjy andriamanitra zany hoe nateo aza ny faminany Isaia mpaminany hoe amintsika andriamanitra ny dika teny hoe amintsika andriamanitra fanantenana io le tapany voalohany io le hoe miara-monina amintsika izy miara-makivaky antsika mihefitra izy miara-misakafo amintsika izy miaraka mifenantsika isan'andro izy sakaizantsika izy zay le Emmanuel la Emmanuel anao zany izay krismasy dia zao zay le fanantenana sakaizanao Jesosy eo akaikinao le afaka ray mandreninao mety manapetra tsy afaka miaraka aminao mandrakarivo pastera mety ho tsy tafaraka aminao mety manadiny koa aza ny vavaka ao anao zay olona tianao mety ho manapetra fa misy olona tsy mandao aminao fa miaraka aminao naiza naiza zay le Emmanuel zay le Jesosy fa tsy Emmanuel ihany izy
fa mpamonjy ary io rehefa io la ino mpamonjy Jesosy zay tika an'ilay Jesosy raha mitodika am' Jesosy rehefa jesosy krismasy hoe zao mitodia am'ilay Jesosy mpamonjy anao mpamela iloko anao tianao tianana fiainam-baovao ianao tianana fiadanana tianana fifaliana te hifaly an'ilay ampahapotona kely iny ty am'izao tontolo zao ity tianana feno fahasoavana dia mitodia am' Jesosy zay miplanin'Andriamanitra anao efa resy satana le afako malala no zany dia mangataka amin'ny tokony zao krismasy zao fa mpamonjy miteraka ao anao any ao an-tanàna ny Davida dia Kristy teraka ao anao Jesosy ao am-ponao izy meteza handray azy afaka amin'izao krismasy zao meteza handray azy ao am-ponao dia andresiny planin'Andriamanitra rehetra amin'ny fiainanao raha mandray azy ao am-ponao ianao dia ny planin'Andriamanitra rehetra ao anao na inona planinao amin'ny fiadanana dia tanteraka raha mandray an' Jesosy am-ponao anao amin'izao krismasy zao dia mino fa lay planin'Andriamanitra ho anao dia tanteraka aza ny planin'Andriamanitra zany dia planiny fiainana fitana fifaliana ivavaka tsely afaka malala ary tonoly ao am-ponao so vavaka zao Jesosy mitoera tompo ny planinao momba ny fiainan'Andriamanitra tanteraka ny planinao mitondra fiadanana sy fahombiazana ary fifaliana eo amin'ny fiainan'Andriamanitra zao krismasy zao tanteraka ataovy matoky anao ato ivavaka amin'itsy afaka malala ao anatin'izao hira ny feotantehizo ivavaka azy fandraisen'ny planinao amin'ny famonjenany olombelona sy ny asan'ny tananao ny krismasy fandraisen'ny planinao amin'izay hasambatra anay ka aharavan'ny fahalovana noho ny fanantenana sy ny finoana ty anatinay fandraisen'ny fitiavana anaty anatinay fandraisen'ny fitiavana ny fakahalana fandraisen'ny fandripahalemana ny herisetra fandraisen'ny fahazotoana manoloana ny fahalainana sy ny ankamoana fandraisen'ny asa manoloana ny fitonana ampona tompo krismasy ny andro manonona fandresena ao anay anao fantatra efa izao tontolo zao sy lay ratsy efa nanana planina hafa handravana ny asanao saingy menatra sy mangaia izy malona ny fahasoavanao iainana isan'andro ka afaka hiteninana ankehitriny hoe ny fahasoavanao ny krismasy mahatoy izao anay tompo indreto azo zay rehetra tonga eto an-tramonao magnovo ny fahasoavanao amin'ny finoana mitoera ty anatinay Jesosy avaozy ny fanoratenanay mametraka ny fiainanay eo ampilatananao mametraka ny fikasana eo ampilatananao mametraka ny fanirilay rehetra eo ampilatananao ny krismasinay efa nampanatenainao fandresenao anay misy avanay tompo marary any amin'ny hopitaly amin'izao asy fotoana zao misy marary any atokantrano hitanao re fantatra efa mampanatena fandresenao azy reny ianao fantatra izany tompo fa ny angatanay dia ny fampahirezana ary ny fahatanjaha-ponoana ho azy reny mety miatrika ny zavatra rehetra hitondranao azy amin'ny fandresena zereo re manana olana zereo re manana ady am-panahy ataovy mifilitra aminao ataovy matsiaro fa tsy faharesena fa fandresenao zereo kosa reo menao fitany azy fahasoavana efa nandresy ampahirezo amin'izao-dranao hifaly aminao Andriamanitra ataovy mahita ny fahasoavanao ny masom-panahinay tondro ataovy mahita ny famondram-ponao ny masom-panahinay zereo ny ankohonanay rehetra zereo ny zanakay zereo ny tanànako zao fiangonana izao miparika amin'ny toerana maro samihafa zereo ny famondram-ponao taio omeo fandresena ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao mbola eny afaka ampianaranao nenanao hoe ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao eto an-tany tahaka ny an-danitra
meonay io nianana sazaonay mamelana elokay tahaka namelana isemelika taminay ary aza mitondranay amin'ny fakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy lery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ny fiainanambota-telo fahavalonroapolo ray hafa nandeha ataontsika maretona tsara mira mivalia mioby ao amin'ny tompo fiainanambota-telo fahavalonroapolo o mivaly zanak'olombelona.
gasy rendriava aza matahotra jerenareo nyfaly aza zany tokiram-panazany vateraka eonao nyfaly fa fandresenany tomponao tanterahany tompo aminao zao tsotrano zao raiso amin'ny famatenana fa tanterahany tompo aminao ary jesosy kristy tompontsika ilay mpiandrindry lehibe zay mitondra ny rano fanekena mandrak'izay mahatanteraka anao amin'ny tsara rehetra nao sitrakoly ka makasitrahany hoe masonanao varovany avokoa miaina ny tenanao ny fanahinao isainao tsy alatsiny afefeny jesosy kristy mahatoky izy no rehefa izany mariana fiatana Andriamanitra rehefinahitra